manolonitra ny arahaba tompoko ia malefaka indray ny varatraza eto Madagasikara vokatra izay indrindra na dia atao anatin'ny andro ririnina aza no misy antsika amin'izao dia somary anatombo kely indray ny maripana atao anatin'ny 3 andro ho avy izany hoe mety ahatsapa hafanana kokoa ny isika rehefa atoandro vina tetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia mety mbola azo orana malefaka ny vao maraina no morotsiraka mifaritra sava analanjorofo ary atsinanana andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny any amin'ny fatra vatovavy fitovinany aloatra mangoro ny ilana atsinana ny fatra izofy amin'ny fatra hafa homaina ny andro amin'ny akapobeny aoriany ny fisavan'ny andian-javona vao maraina any amin'ny tapany atsimo ny atitany raha ny tolakandro kosa indray dia saika mbola hitoy hatrany aloha ny orana malefaka amin'ny morotsiraka atsinanany nosy iray manontolo andrahoana na andrahoana mitsitokotoko kosa ho an'ny ilana atsinanan'ny atitany ny azona aloatra mangoro ny ilana atsinanany sofia ary ny fatra atsimo atsinana ny mety hipaka hatrany taolanary moa izay andro somary mandrahoana izay ny fatra hafa indrindra amin'ny ilana rehefa ny Madagasikara kosa dia homaina ny andro amin'ny akapobenina hiban'ny toerana kokoa ingaby masoandro ny vinany maripana manodidina eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 degré maripana zao ho an'ny afovoantany 9 ka hatramin'ny 9 degré kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana morotsiraka andrefana moa dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 degré ny maripana fazantsika amin'izao fa mety ananky hatramin'ny 5 na 9 degré mihitsy ny maripana ambony rindra any amin'ny fatra Sofia sy Betsiboka vinany toetry ny andro ny alakamisy kosa indray ary dia saika miamaina aloha ny akamaroan'ny fatra maro eto Madagasikara na izany na tsy izany aza noho ny rahona any an-dranomasina izay atosiky ny varatra azy dia mety mbola azo orana ihany ny aty amin'ny morotsiraka atsinanany nosy iray manontolo miainga avy any amin'ny fatra Isava hatrany amin'ny morotsiraka ny fatra atsimo atsinanana vinany maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa saika hafana hatrany ny andro amin'ny akapobeny mety ananky hatrany amin'ny 14 degré zao maripana ambony indrindra ho an'ny fatra anatiny mety tafidina hatramin'ny 10 degré kosa maripana ambany indrindra any vakina karatra tafakatra 9 degré ny maripana any amin'iny fatra varatra andrefana iny zany any fatra Boeny Betsiboka ary Sofia vinany toetry ny andro ny somary no amaranantsika azy dia saika ho maina tanteraka mihitsy manerana amin'ny Madagasikara afa-tsy ny any amin'ny morotsiraka mifaritra Sava sy analanjorofo izay mety mbola hisy orana malefaka indraindray vinany maripana dia eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny atitany 20 ka hatramin'ny 30 degré ho morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefana tafakatra 30 degré ny maripana ambony rindra any amin'ny fatra Betsiboka sy Sofia izay ny makasika ny toetry ny andro fa araka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny falitony-rivotra aty ato Antananarivo sy ny manodidina antonony amin'ny akapobeny ny tamin'ny falitony-rivotra aty ato Antananarivo saika manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaraina raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina mbola hijanona ao amin'ny antonony hatrany ny tamin'ny falitony-rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina dia izay indray vinany toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko